raha ny makasika ny tontolo politika amin'ny ankapobeny eto Madagasikara kosa indray dia nandroso sosokevitra ny antoko politika marina zany amin'ny tokony anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny volana May 2022 ity sosokevitra ity dia naposaka izy ireo mba hifanajana lalam-pifidianana. Mikasika ny fifidianana izahay tamin'ny febroary 2017 dia nametraka tsara hoe misy fepetra maromaro tokony alefa ary anisan'izany ny datim-pifidianana sy ny fifidianana sefokotany. Sefokotany Magarakely andreo mbola tsisy fifidianana manahy ihany izahay nefa finiavana politika ny ilaina fa tsy mila vola be io. Ny faharoan'izay dia ny datim-pifidianana. Izahay dia nagataka ka rehefa hitanay fa hoe tsy misy daty mivoaka dia nandiniky izay ary dia mitondra sosokevitra. Sosokevitra voalohany dia ny hoe andao ary ataony 9 May 2024 fidinana voalohany ny fifidianana filohan'ny repoblika. Ny 2 Jolay 2024 fifidianana faharoa fifidianana filohan'ny repoblika. Manana filoham-pirenentsika any amin'ny volana Aogositra 2024. Septambra Oktobra tsika afaka manao fifidianana solombavam-bahoaka mazava tsara mihitsy dia amin'izay fotoan'izay rehefa tonga ny fivorian'ny parlemanta isaky ny volana Oktobra izay andanina ny teti-bola amin'ny taona 2024 dia efa parlemanta vaovao, prime ministre vaovao, politique générale de l'État vaovao miaraka amin'ny filoham-pirenena vaovao no hiafika ny taona 2024.